miara-drazana izy io misy lafanitelo ny hitatsika maso zay efa mpandrindra ny fiarahamonina ny fotony dia nitagalamena zay zany tsy azo idivirana misy isan-karazany nanaran'ireo isan-tanàna misy an'izany par district misy an'izany fa rehefa mijerentsika ny amin'ny lafin'ny fanjakana dia misy ny atao hoe royaume talohan'ny nahatongavany colonisation 1896 ary talohan'ny 1896 nisy ny tentative de réunification de Madagascar nisy fifamonoana tamin'ny royaume isan-karazany ary mbola ratra mipetraka izany zavatra rehetra izany no anisany mahatonga ny fitarany problème isaky ny folo taona isaky ny fito taona isaky ny 10 taona eny an-dalambentsika ankehitriny noho izany mbola misy any ireo zay efa lasa nefa tompona fanjakana ireo mpanjaka tsirairay ary miresaky ireo any anatin'ofy miresaky ireo aminay zany sy taranany hoe zao tokony ataonareo ireo misy zany télécommande eto amin'ny Madagasikara to fa tsy zay tonga ohatranareo dia ndio ataonareo hoe anaotsika andehanao azao dia izao no atao azao no atao apetraka zany le fanontaniana hoe ireo olona manana télécommande ireo rehefa tsy raha itsika dia on est à la rue à chaque 10 ans 57 ans dia azo zany ny considération andreo mpanjaka tangalamena andray araka zay efa namen'andriamanitra anazy talohan'ny nisy ny république andray andraikitra izy ary zany no fametrahany fiarahamonim-bahoaka azy matasika gadrina ny fantaniana ezahantsika tena fitina ny fantaniana satria mbola maro isika no te ametraka fantaniana ety anolona dia mba izahana fitina anatin'le ray mitra le izy satria mbola misy ankoa fotoana amaliny ministre miraikitra ny fanavaozana ny fantaniana atsika raha vao mihoatra zany le ray mitra dia tonga dia ho tapahako le izy satria aleo fizahantsika fitina le izy. Messieurs Ruffin, Ravi John Dinarive Ruffin, Tsonoé Ruffin, président national ni jeune leader. Madame ministre, ny fanontaniako voalohany dia hoe tena hovoarinareo ve io fehi-kevitra izay voaka amin'ny concertation nationale io satria ny zavatra misy dia zao efa meta be ny ady-hevitra natao teto Madagasikara zay malagasy malagasy mihevitra ny maro matakadavitra sy ny sisa fa lany fotoana fotsiny ny voaka malagasy sy ny volam-panjakana satria hafa ny tapaka tany fotony hafa ny tapaka ny vahoaka dia hafa ny tapaka rehefa mamaky ny fehi-kevitra tokony andraikitra. Ny ray faharoa tokony afaka tsara ny réconciliation sy ny concertation. Zany hoe réconciliation zany tsy tokony fampiavalam-pirenena no hitranga etika hoe aorianan'io dia hisy fizarana sezy. Tsy izay tokony hitranga fa hoe concertation fakakevitra. Farany ny mbola hoena moko ny ataontsika hoe ny fakakevitra fa zao majero akaiky ny politika ny fampananana asany taloha satria mbola hoelahoely ihany ny voataona madame ministre. Misaotranao le fantaniana miarabantsika rehetra monsieur Johnson tarika ny fikambanana fandrasenao Madagasikara tontolona miaraka tamin'ny zanzaga manomboka ny 25 septembre ny zavatra hoteneniko dia ohatran'izao misy teo madame ministre misy olona hikarakara miaraka amin'ny FFKM le olona ahona ny fidiananareo andre olona hiaraka hikarakara hiaraka hitaritra amin'ny FFKM areo ahona zany fomba hifidiananareo anazy zay ny anankiray. Dia ny anankiray faharoa manana ministera voatsangana voaingana ianao ahona no fomba nanendrenao an'ireo olona hiara-hiasa aminao ireo aiza hoaiza ny plasin'ny mpitolona tompoko satria tsy mpitolona rehetra tsy ho mpianatra daholo fa misy olona efa be be mana diplôma manana expérience aiza hoaiza ny plasin'ny mpitolona zany ao amin'ny ministera tantanarano. Ny fanontanianako fahatena amin'izany Madagasikara nanomboka vao nanomboka mihitsy tany amin'ireo garage dia efa niaraka mivory taminareo foana
ary nanana tsangakevitra napetrako foana hatramin'izay novaliana rehetrarehetra dia ny fialana tamin'ny fialana aby rafi-panjanahana izay a no vahaolana eritreretinay fahaomby eto amin'ity Madagasikara ity satria tsika nandritra 5 taona ny ara-niasa tamin'ny fiantsay foana tsikatsika zay voka tompony. Etrany rehefa dinihako le izy ohatra sarosarotra ihany mamitana amin'le fantaniana anatin'ny 9 minitra fa petsika 30 seconde zany ao arinan'izay teny tsisy fahateferana tsony sarotra. Augustin ingivier amin'ny fikambanana satra sehatra naisan'ny tanora rehetra rehetra fikambanana mavondra tanora rehetra eto Tanarivo sy any amin'ny faritra gn'aniko menaka. Iarahantsika malala fa mbola tsy ravana no androm-panjakana misy zay hitantsika hoe ataoko hoe corrompu. Misy koa reny ben'ny tanàna le any mbola hitantsika hoe ben'ny tanàna le corrompu teo aloha. Ireo chef tany zay mitendreny le ben'ny district zay corrompu koa nefa tsika nao zao fiona zao fantenepetraka hoe inona ny garant na iza ny garant satria olo ambany ravikazo any mbola fiancé le olona manana fahefana nefa tsika fahiroso manahy any hoe hevitra andreo olona reo foana ny tonga aty fa tsy tena hevitra ny agary ataoko hoe ambany ravikazo any zany. Toy izay mbola mifandray amin'izay foana resaky hoe ataoko hoe mialatsiny ao tsy hoe manambany any amin'ny ravikazo tsy ambola malalavitra ny sainy fahalalana zay tokony ahafana ataoko hoe manarokevitra le olo ambany ravikazo any nefa ahora zay zavatra zay na hiadevitra ratsaitrao na hiresaka atsika hoe ta fédéral tsisy raha hainao mikasika an'izany nefa reo tavandraitsika no apoitra zay hevitra zay farany tena farany mikasika ny kany menaka ao satria manararota zay eto miangabo zay madame ministre rehefa misy atao amin'ny faritry menaka mba antenareo ny gnatena agnaraky menaka satria zay fa voa tamin'ity fitondràna fanavaozana ty manendrona nareo any tsy mahay tany io asaina madiany misy an'izany directeur général mine commerce tourisme tout tsy Miaraka rehetra nanaraka fanofina fikambanana loko Madagasikara sady tanora Jean efa atao hoe directeur ihany koa teo aniva ministera zay tsy tonomboko anaraka. Fantaniko madame le ministre nandretra anary tenona teo hoe ny famille belariny hoe ny olo bofidy tsy ho ampandraisina anjara amin'ny fitariana le concertation. Fantaniko mety mahitsy mivantana aminao hoe aolana zany ianao zay olo bofidy lasa olo botidy nefa ianao no mitarika le concertation zay fantatra ihany koa ho atao politika avetsy ianao. Amin'le satany tena tiako tsy dina hoe sady ianao madame le ministre hoe mametraka an'izay sady zay hoe raha tena république fahadimy madio tena tanjona dia nareo rehetrarehetra zay ao natao fahefanam-panatanteraka ao anatin'ity fanavozana ity dia tsy andray anjara intsony amin'ny fifidianana manaraka amin'ny resaka hoe fahefanam-panatanteraka zany fa raha tena hoe fitiavan-tanindrazana hifantoka amin'ity concertation tianareo. Ny fanontaniako faharoa ny fahitako anazy satria za koa fa araka teneniko teo teo aniva ministera ny concertation atao ty ve motomoto atao sa tenao atao toreo karazana dinika maro samihafa hitantsika hoe dinika ho amin'ny fanavozana ny oratra ny serasera ny économie dia efa makamaka sary io efa hiteta amin'ny Facebook dia efa mety zay fa tenao atao ve tia ho an-tanàna tokotsona to anatin'izay fampetrahana fampitazona izay raha natao ministra foray ao ny fantaniana sa somary mampiomeky tena eto aloha zany tsara anaovana présentation nareo ireto olona eto reto miavaka-miavaganana jeune Z any ivaratra tany ary nandray tolonanao tolona be nataiza mety tsy nisy société izy tompony andraikitra ao anivo ny ministère izy ny ataoko vanako ihany koa maro aminareo fa mahafantatra anazy ihany koa tompony andraikitra taleo anivo ny ministère mpanjakana tonga zany dia efa mamaly avy hatrany hoe ahoana moa ny fomba fanendrena an'ireo olona reo ny ministère mpanjakana aloha voalohany indrindra dia tsy ministère nampiko politika zay ny ministère mpanjakana raha izaho manokana matoa zany nanaiky ary tsy ny salasala
amin'ny fandraisana ny andraikitra angizabe toy izao makadiry be ny zavatra miandry. Tsy miandro nytenenina akory hoe ianao mila mampiseho sy mila miasa ao anatin'ny tsy fihitany lana, miasa dans la neutralité. Rehefa nanomboka nandray ny toerana maministry mpanjakana dia izay ny fantatro voalohany ataoko, tsy nompiakona fa ny éthique politika sy ny intérêt ny tombotso amin'ny firenena no mitondra ny zavatra rehetra. Mety misy tsy afa-poany zany, mety misy ho faly amin'izany, fa ny fanapahan-kevitro dia hay. Ny engagement politika manaraka anahy foana satria efa ela no tao anatin'ny politika ary lany solombavambahoaka ihany koa nandritra ny fotoana maro. Ny engagement politika dia ataontsika hoe tombony amin'ny fitantanana firenena. Tsy olona misaoty avy any amin'ny toerana tsy fantatra any fa mahafantatra ny toerana nisy azy sy misy ankehitriny. Mahafantatra ny atao hoe andraikitra miandry. Fa le miasa ao anatin'izay tsy fitanilana zay tsy voandroany no nampianarina zany, fa efa prinsipa no tazomika hatramin'izay hoe rehefa zao ny zavatra atao dia izay. Maro no mahafantatra an'izany maître hianatra zany, mijoro ary mahafantatra rehefa hoe tokony tsy maintsy ho tenenina mahakasika an'ity dia lazay. Tsy mitanila tamin'ny zavatra rehetra izay natao ary ny fanendrena izay olona tao anivon'ny ministera tsy misy considération politique. Olona presque neutre daholo ny olona manodidina, mety hoe olona miara-miasa amin'ny tany mahafantatra dia miara-miasa akaiky. Fa ny olona rehetra izay isana miara-miasa amin'izao fotoana izao dia izay no zavatra hoentina mila manaja ny neutralité politique satria izany no takina tamin'ny fotoanandro hoe neutralité de l'administration fa mitindra mitoraka aty saripady tsy amevahana naniza na ampadany aniza na aniza fa fitoanando ho an'ny firenena le ho ataontsika fa tsy hoe ho an'antoko anankiray. Tena firenena ny resantsika ary tombotsoam-pirenena no resantsika eto, tsy kilalao zany ary tsy azo alovana vazovazy. Nametraka amaly amin'ny fanontaniana voalohany teo mahakasika ny teneniny prince Ramana isan'ny anarana izy teo prince fotsiny ka midratsy ny soratroaty ny mahakasika ny finoana mahakasika ny FFKM hoe fahadisoana ny fametrahana ny FFKM. Eto aty tsy mananjo iteny hoe diso iza na diso iza, tsy izay ngamba nitondrana an'le resaka fanendrena sy fisafidianana ny FFKM efa misy nabaraka teo ihany. Fa ny FFKM aloha teto tsy azo dikevitra hoe ny autorité morale izay ananany no nitondrana any fisafidianana zany FFKM zany. Ny autorité morale io tsy rehetrarehetra manana an'io. Raha miresaka finoana anankiray isika mety ohatra ny finoana silamo dia tsy mitsy hoe ny Madagasikara manontolo dia misy moské na hoe silamo daholo. Fa misy toerana misy an'ny moské ary misy silamo amin'ny faritra avaratra sy ny avaratra andrefana nord-ouest avaratra andrefana. Rehefa anao an'iny faritra iny dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny finoana silamo amin'ny toerana iny ary miara hitarika amin'ny FFKM amin'ny toerana iny. Mety izy mihitsy satria mbola mifandamina no atao no tena hoe hitarika averiko eto foana le hoe misy ny mitarika dia misy mandray anjara. Le fandraisana anjara rehetrarehetra dia raisina foana, fitarihana koa raisina daholo fa tsy maintsy misy safidy eo anatin'izay rehefa mitarika. Tsy hoe rehetrarehetra dia tarika daholo dia mitaotsika rehetrarehetra mifanjeva ao. Fa apetraka foana hoe misy ny mitarika, misy ny mandray anjara. Ny mitarika tsy maneho hevitra, fa ny mpandray anjara no maneho hevitra ary miaro ny hevitrany, miady hevitra, midinika ary manao izay tsy averin'ny hevitra. Fa tsy hoe mivivriana kely anankiray izy no hoe efa nentina atao ny hevitra dia tsy hita intsony fa mila rovana iny hevitra iny satria teny iarana no entintsika anatanterahana an'izany. Mikasika an'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ireo mpanjaka, ireo tangalamena sy ny sisa rehetrarehetra, ampanjaka, sodrabe sy ray aman-dreny toteny. Ahoana ny fomba isafidianana an'ireo? Efa izahay efa manao cartographie. Rehefa avy any amin'ny toerana renanary dia izao ny misy any. Fandaminana ara-drazana
tsy zahay no impose hoe tsy maintsy ty olona ty no mandeha mitarika amin'ny toerana ty fa izay no ilayntsika rehetrarehetra mifanampy ao anatin'izay ekena foana hatramin'izay fa eraky Madagasikara dia mbola misy ireo faritra izay misy tangalamena misy mpanjaka misy mpanjaka misy amin'ny toerana hafa tsy hitana an'izany ka raha ohatra itentsika hoe Ray aman-dreny ara-drazana no mitarika an'izao fikaonam-pirenena zao tsy mahetika ny Madagasikara manontolo ary samy manana ny fomba mampanao ihany koa na ireny mpanjaka sy tangalamena reny ary misy ny fomba izay tsy maintsy ajaina misy ny fady tsy maintsy ajaina na isika samysika reo ary samy malagasy misy toerana hoe tsy azo ny andanany fokoatr'izao ty toerana ty noho izany mbola mahatonga le hoe FFKM aloha hatreto ny maha-kristiana no isan'ny tambarana malera Madagasikara na samy manana fombany ary dia ry zareo mbola mahatanjona sy manana an'izay autorité morale zay dia zay no safidy ka noho izany sarotra be ny teny hoe fahadisoana ny anindry azy raha ohatra zany teny an'izany dia sanatry ny vava hitsara ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika satria izy mihitsy no nanapa-kevitra hoe ny FFKM nitarika mety tsy manilika ny hafa finoana nefa zany tsy manilika ny Ray aman-dreny ara-drazana ary ireo anisany hoia tsy maintsy tafiditra ao anatin'izany fitariana ny fitoenan-doha io fitoenan-doha io tsy hoe olona anankiray fotsiny dia zay fa misy olona maromaro ohatran'ny ireo zao dia fa mety misy modérateur misy facilitateur misy olona manana ny fomba mitoerana io misy fandaminana isaky ny toerana efa misy isa raha misy hoe manodididina an'izao isan'ny olona nitarika ny fitoenan-doham-pirenena fa tsy hoe olona anankiray fotsiny zay zany anisan'ny zavatra anankiray tsara ho fantatritsika ny mahakasika ny hoe tena ho voavahana tena hoe tena ho voavavy ozy izy tena ho vahana ny sao dia ho lany fotoana fotsiny ary sao dia saritsarina fitoenan-doha eto aloha dia tsara tokoa manamarina ary manao fanamariana afany réconciliation afany concertation tsy mbola ny teny mihitsy zay hatramintsika amin'ny teny tao androany hoe réconciliation nationale ny atao fa concertation nationale no atao fitoenan-doham-pirenena no atao efa nisy ny réconciliation nationale tany aloha tany fantatritsika izay vokany ny antony dia matetika avy any ambony tonga dia eo ambony latabatra ny réconciliation nationale na dialogue national ary efa nisy vovolavola zavatra natao tany amin'ity ndray mitolana ity tsy misy hevitra avy aty aminay hoentinay hoe ity hodinio eo satria le zavatra hodiniana miala ny fotony ary efa teneko teo hoe mampiasa teknôlôjia isika andravonana ny hevitra ary noho izany tsy atsiaro lany andro sy lany fotoana ary lany vola isika nao amin'ity fitoenan-doham-pirenena ity inona ny antoka amin'izany ny antoka voalohany ike dia ministera mpanjakana taloha hoe tsisy ministera mpanjakana misahana ny fanavaozana na misahana ny fitoenan-doham-pirenena zany tsy misy an'izany fa teo aloha teo tsika naheno hoe misy ny CFM izay hikarakara ny réconciliation nationale fa inona moa le bilan satria tsy misy ny volonté politique anatanterahana an'izany na ny décret anaovana an'izany réconciliation nationale zany ary tsy mivoaka mandrakitiny androany zay le tena koa hoe samy hafa ny finiavana politika ananana amin'izao sy ny tsy finiavana politika tany etalohha tany nisy ny rafitra tao anatin'ny lalam-panorenana ny CFM ary ny sahana ny réconciliation nationale izy fa tsy tatsika hoe iny zany réconciliation nationale zany izaho manokana hevitra manokana ity tsy miengagén'izany izy afa-tsy ny tenako conciliation nationale ny tsara atao conciliation za moa zany misolo vava dia fantatro tsara hoe inona natao hoe conciliation zany fampiombonana fa tsy réconciliation nationale fa zay moa zany fanapa-kevitra ny tany aloha tany dia tsy tanteraka le izy fa eo ihany koa maro ny mieritreritra hoe fa manina moa tsika ny ampihavanana fampihavana-pirenena nefa tsika tsy misy ady tsy misy guerre tsy misy inona fa tsy ho dia zavatra hafa ny atao fitsika koa isika samytsika ihany koa mbola mila ampihavanana ihany koa amin'ny toerana misy atsika ny foko misy atsika ny tany misy atsika amin'ny tantarantsika zany rehetrarehetra zany
ka tsy pensitsika réconciliation nationale natao fa concertation nationale. Raha ohatra ka anao réconciliation nationale en parallèle mirazotra amin'ny concertation nationale, olona hafa mihitsy ny manao ny réconciliation nationale satria tsy zahay zao ny afaka ampiavana nanao zany réconciliation nationale zany na iambonao zany. Concertation nationale no napetraketina dia zay no atao. Réconciliation nationale, conciliation nationale ny resaka io azo atao tsara en parallèle ary mila tomboka mila tomboka tenyzao zany ary itoy natapitsara ny concertation nationale satria processus lavabe zany, processus lavabe fa mitomboka ny tantarantsika ny amin'ny foko misy atsika matetika nge mialatsiny aminareo avy any vale faritra fa rehefa mahazo toerana na manan-karena dia saika mijanona eto Antananarivo daholo dia manorina trano eto, misy manorina fasana eto, manadiny ny tany ny aviny sanatria ny vava le fiteny hoe anaty trano maimbo ny andianana any amin'ireny toerana reny, efa manadiny ny fomba sy ny fomba mampanao amin'ny toerana reny. Eto daholo ny vangongo ny zavatra rehetrarehetra kanefa anisan'ny zavatra resahana matetika dia hoe anao décentralisation isika fa mitomboka amin'izany le fanavaozana aloha hoe ny vatona solotry ny tany dia miverina any amin'ny toerana misy azy, mampandroso ny toerana misy azy, mampandroso zany ny lalana ny fotodrafitrasa zany rehetrarehetra zany anjarandraikitra daholo zany anjara-biko entiny fa lasa manamafy ny efa toerana efa misy. Constat zany zavatra resako zany. Fa rehefa anao décentralisation tsika dia miteny daholo hoe ny vagongo Antananarivo daholo nge ny vola, ny arena, ny budget sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ny décentralisation manomboka amintsika mihitsiny. Avy any nanona ny misy ahy dia any tena any ilofosako ary adiko mihitsiny mba ho vita ny lalana, mba ho vita mba tsaratsara ny zavatra misy any amin'ireny toerana reny, ny infrastructure fa tsy zay zavatra hitatsika dia le ady atao lazy hoe andao tsika anao an'izao, andao tsika anao état fédéral, andao tsika anao état fédéré, tsy maneho hevitra mihitsy hoe na mety na tsy mety zany fa misy fitsinjaran'ny zavatra maro samihafa zay atao mba hiapaka dia any amin'ny teneny fotony. Efa manomboka manao décentralisation, concertation décentralisé io ataotsika io. Raha ohatra ka efa tonga dia hoe efa misy volavolakevitra ho tapahana dia eto Antananarivo ihany atao dia atao saritsarina fikeonandony atao ohatran'ny tany aloha tany dia tsisy varany ny tolomantsika rehetrarehetra reo. Fa matona nanapa-kevitra hoe any fotony any fokotany isika no andeha anao fikeondony, mbola tsisy nanao an'izany ka sa efa nisy nanao an'izany? Efa nisy na mbola tsy misy zany? Efa nisy nanao hoe tany amin'ny commune tany dia zany rehetrarehetra zany fanehoana finiavana zany, fanehoana finiavana zany. Mbola zavatra mbola ifampizarako antsika satria nandritra ny fotoana maro tsy ny vavam-bahoaka fa misy ny olona na olom-boatendry na olom-boafidy izay miraitsy kombakomba amin'ny olona totrosika hoe tompo menakely, tompon'ireny camion hitaterana olona reny, ireny mpivarotra amin'ireny toerana reny hoe izy ny tena manana ny monopole na izy ihany koa mpividy an'ireny vokatritsika any amin'ny faritra reny, miraitsy kombakomba amin'ny tsy avitan'ny lalana, amin'izay tena hoe isolé, tena hoe mitoka-monina ilay olona ary azo abakaina ao anatin'izay. Tsy mivoaka ny vokatra fa vidin'ny olona mora dia vidy tsy maintsy ao amin'io na karana na iny izy na gasy ihany koa sasany hoe tsy maintsy ao ihany mividy ny zavatra rehetrarehetra dia atakalo satria tsy misy vola izy dia takalo vokatra no angalana an'le entana sy siramamy ianao dia takalo vary na vokatra na jirofo na inona zavatra ohatr'izany fambotriana n'le malagasy mihitsy ny zavatra zany. Fa raha tsika manapa-kevitra hoe andao tsika navao an'izany zavatra rehetrarehetra zany
ndraindraiky any anatin'ny telo-bolam-panjakana misy vola hoe anaovana lalana fa misy milaitsy kobakoba hoe tsaboarina mihitsy lalana io fa manjary misokatra ny sain'ny olona misokatra ny arena manjary misy famizivezen'ny olona sy ny arena ny lalany misy sasany misy azany tsy rehetra ka fotoanany zao fanavozana fa rehefa tsy izao tsika manao fanavozana dia dadadio tsara fa matiampoka fatiampoka ray lavaka ny anaovantsika an'izay tolona natao zay ary fatiampoka ho atsika manontolo zazavatra zany makasika ny le hoe olona hoe considérena efa tena miconsidéré le ray aman-dreny miara-drazana zay namany kasika ny tanora hoe mba jareo ny asa satria mbola hoe lafika nandoa efa ao anatin'izany tanteraka ny gouvernement ary ity gouvernement taty indrindrandrindra fa ny premier ministre dia anisan'ny miady foana isaky misy ny occasion ary efa mametrika zay drafitrasa zay ny anomezana sy amoronana asa ho an'ny tanora anisan'izany ny fampolisiana sy ny anampianany tanora anorona orinasa na ameoka ny talentany efa nisy zao ny fanaovana sonia zany fanaovana sonia zany mana-talenta zany tamin'ny herinandro iny hoe manana talent mana-pahaizana dia ho ampiana amorona orinasa kely mety ho lasa orinasa be ao arinao anome anjara masoandro malagasy rehetrarehetra fa tsika tsy voatery foana hoe hiasa amin'ny orinasa lehibe na hoe hiasa man'olona foana fa mba mamorona ho antsika ihany koa dia fanjakana ny anamora ny amoronany an'izany orinasa zany ka rehefa ihany koa tafiditra ao anatin'izay eritreretra zay hoe tsy atao le hozarina mangataka na mandray fotsiny sika fa tena milofo dia tena matsapa mihitsy hoe zaho namorona ny tia no ny antsaim-boako zany amorana ny lalambolona zay entiny anatanterahany an'izay famorona lasa sy orinasa zay ny fandresena hoe fandreseny lahatra ny olona ho avy hikarakara ahoana moa zany ny valiko telo hoe hikarakara ny FFKM ny namany reto hoe fitenenana izy ny raha reto rehefa avy eo satria misy mahakasika anazy izy ty ny mahakasika ny hoe tsy mbola ravana ny institution corrompu ahoana ny fomba atokisantsika n'ireo olona reo tena marina ninao isika nandritra fotoana marobe dia tao anatin'ny kolikoly tao anatin'ny corruption ary lasa institution andro-panjakana teo ny ainatsika zany kolikoly zany io no anisany anankiray anisany hoia ary mba tsy teneny hoe tena io fototry ny olana ngezabeto Madagasikara satria na fiainatsika andavanandro zavatra kely tsisy fotony ary dia adoavantsika volana tsy tokony adoavam-bola ary satria fa lasa rafitra anankiray zany kolikoly zany tsy fantatro ao anatin'ny ministera tsy fantatro izy ny voalohany izy ny farany fa tena any anatin'ny reny dia feno kolikoly any anatin'ny ny mpiasa mpanjakana izay averisika foana hoe tsika vahoaka no mampindrana ny fahefana mila tsaroly zany ny olona zay mitondra dia nampindramina fahefana mila matsapa zany isika rehetrarehetra hoe nampindrana fahefana le vahoaka nampindrana fahefana andreo olona zay mitakana firenena reo ny olana hatramin'izay dia zao isika vahoaka zay name fahefana nampindrana fahefana ny olona mitakana antsika isika nanindraindra n'ireo olona nometsika fahefana reo rehefa mahita ministra dia manindraindra miondrikondrika azy rehefa mahita solombavam-bahoaka dia miondrikondrika azy rehefa mahita olo-boafidy na olo-boatendry dia manindraindra fa isika nefa no namen'ny fahefana io amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia hoe aoka sika tsy manaiky ho ahindraindra hoe rehefa tonga eto miditra eto ny minisy mpanjakana dia hoe zany lasa faratapony mihindrana fahefana avy aminareo ary mitonga ny vahoaka matsapa ny zavatra ny ainatsika hatramin'izay ka rehefa matsapa ny vahoaka fa nampindrana fahefana dia mananjotanteraka itaky namerina ny tamberina ndraiky tramin'ny olona zay ny fahefana fa isika rehefa manindraindra ny mpitondra dia tsy pany ambavafo rehefa tonga ny fotoana izay tsy positif manao tsinitsinina ny vahoaka nampindra-pahefana ary manadino ny vahoaka nampindra-pahefana ka raha manomboka zao rohatra ka tsapanareo zany
dia tadidio fa ny mpiasa-panjakana tsy mpiasa-panjakana fotsiny fa mpiasa-bahoaka. Ny minisy-panjakana dia minisy-bahoaka. Ny olom-boatendry rehetrarehetra dia olom-bahoaka daholo reny. Ny asany adity andraikitra raisiny no mafy fa olom-pirenena reny aloha ary olom-bahoaka ihany koa. Ny rehefa tonga fotoan'ny mpifidianana dia misy afidy koa reny ny mandajabaky ihany koa reny. Rehefa matsapa izany tsika rehetrarehetra dia miova ihany koa fomba fijery satria tafiditra ao anatin'ilay pacte moral national izay resahanay izany zavatra izany hoe raha tsy isika mihitsy koa no manao fanavaozana sy manao fiavoazana tsy zatra manindrahindra ny olona mena fahefana fa mila mampafantatra hoe ianareo ny ka hanampina amin'ilay fahefana dia miova ny zavatra rehetra. Manaiky ny corruption sika satria tsika manome kolikoly. Rehefa te hazo taratasy na zavatra ilaina any amin'ny commune na ny fokotany, rehefa hoe maika be mandeha ho azy mandeha manome an'ilay vola hoe ity no menakely aloha na zareo le teneniny zareo le miteny hoe mametraka kely dia mametraka kely tokoa tsika eny an-dalana na manakana ny gendarme na ny polisy na tsy mangataka ry izy fa vao miteny fotsiny hoe aiza ny papier dia efa mavoaka vany ilay zavatra kely. Ka raha tsy sika koa miova ao anatin'izay ary masa midénonce dia tadidio fa mieo foana io zavatra io. Tsy moramora miady ny kolikoly nefa satria ireo rafitra miady ny kolikoly tsy araky ny tokony ho izy araky ny voalazako tany am-potany. Fa raha tsy sika rehetra no miara-mientana ao anatin'izany fifanajana azo atao foana fa tsy voatery mandoa vola foana mandoa écolage. Zany rehetrarehetra zany isika ihany zany no mamola vola le olona mpanao kolikoly ny lesitserym-pokotany nisy ny zavatra nyteneniny namana teo hoe corrompu daholo hoe tsisy azo aterana fa mbola misy olona intègre naizanaiza aloha e. Ary mila fa maro aminareo zany afaka anakinana ny fitoanan-dom-pireneny zany. Any amin'ny fokotany nge tsy ny président fokotany no andeha nitarika an'ilay fitoanan-dom-pireneny miresakytsika fokotany fa ny fokon'olona no andray anjara sy hitondra ny anjara brikiny amin'ny fitarihana an'izany any fokotany zany. Tsy maintsy misy olona vao anatin'ilay fokotany dia tsy lozan'ny olona anankiray manaja ny famarinana sy olona mba tena hoe mijoro tsy mitanila tsiatsy hoe ao anatin'ny fokotany anankiray ao anatin'ny commune. Satsika rehetrarehetra ve dia corrompu daholo? Tsy izay kosa angambany. Le fanavaozana ataotsika sy fiavoazana ataotsika raha nanao kolikoly tao aloha na androany marena mbola anao dia rehefa mialeta reo veto hoe za tsy hanao kolikoly tsony. Okizay tsy voatery anao kolikoly, tsy voatery anodovolo tsika fa apetrao mihitsy hoe zotsika mahazo taratasy, zotsika mahazo misitraka ny asa-panjakana, zotsika ny manao zavatra anankiray. Raha makany anao hopitaly tsika zotsika ny tsabony fa tsy voatery anao kolikoly etseroa fa mila midénoncer rehefa misy an'izany. Fa rehefa tsy miteny tsika rehetrarehetra dia tadidio fa manaiky zany ary rehefa manaiky ny dikan'izany dia miraitsy kombakomba satria misy ny corruption passive, misy ny corruption active. Ny olona corruption active zany dia le mame vola fa corruption passive le mandray vola. Mitovy ihany ny charge azo andreo dia miezaka tsika aloha za tsy miteny hoe vita androany fa mbola lavitrezaka ohatran'ireny le réconciliation nationale resahako toy ihany zany. Dia noho izany raha mbola misy aloha zany ny hery tanjaka fa indrindrandrindra isika mbola manana fanantenana hoe mbola haika mbola azo atao zao zavatra nataonareo zao androany zao dia tena isorana tena félicitation avy aty amin'ny ministère-mpanjakana satria zao fandraisana andraikitra tadiavina zao na ianareo ireo fotsiny ary isaky ny toerana misy mitarika miaraka amin'ny FFKM anivon'ny commune na zay misy anareo na anivon'ny fokotany misy anareo afaka atao zany. Ianareo efa manana namana be dia be any amin'ny faritra rehetrarehetra any amin'ny faritany any ampandraisina andraikitra daholo reny matoa tonga eto dia manana finiavana ny dikan'izany dia mbola misy ny fanantenana ao anatin'izany. Raha tsy misy ny fanantenana dia tsy nanao minisy mpanjakana akory ny tenanay mba aleo mba nitsotsotra tany dia mba samy tsy mieritreritra ohatry ny olona hoe sanatria mamono eritreritra maty eritreritra fa mbola manana
eritrehitra hoe manana didy sy andraikitra ao anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny mpiray-piaramonina ao anatrehan'ny zanaka ao anatrehan'ny taranaka dia mandray andraikitra ao anatin' izany. Fa tsy ny olona rehetra no faly a, tsy ny olona rehetra mifaly amin'izao zavatra fanavozana atao izao. Tsy mitady fahavalo isika, fa ny olona mametraka ny tenanay sy ny olona rehetra sika rehetrarehetra izay no fanavozana ho fanafahavalo. Satria voakitika ny tombontsoany ao anatin'izay, voakitika ny aterehany ao anatin'izay, mametraka ho fahavalo izy. Misy ny résistance, misy ny olona tena manohitra mihitsiny. Tsy anaovana fanavozana, tsy ampahomby ny fikaonandom-pirenena araka ny tokony izy. Fa tsika manana finiavana dia tsy maintsy miroso, fa tsy mijery ny lina hoe iza ny andeha, iza ny tsy andeha, fa izay tapa-kevitra miaraka miroso izay vonona indraindraikitra dia miaraka amin'ny fanjakana manatanteraka izao fikaonando izao. Ahoana ny makasika an'ilay olom-boafidy efa naveriko teo. Vao tonga manao ny mandraindraikitra dia ny ao an-tsaina voalohany dia ho an'ny firenena mijoro, ho an'ny firenena mijoro ho an'ny tombontsoany rehetra. Mety nahazo tombontsoa manokana tany amin'izay azoko natao tany a, mety tsy azoko eto amin'izao misy mpanjakana zao. Izao ny atao hoe mitady raharara ohatra ka izay no mafe azy. Tena mitady raharara. Na ny tena raha tsy vita intsony mikarakara ny tena, satria tsy matory andro aman'alina. Tao anatina misy mpanjakana dia serne be foana ilay maso satria tsy ampy torimaso. Na fotoana mba hanaovana volo ara tsy misy. Mahatonga anao izao zavatra zao misy sakrifisy, fa sakrifisy savola-penina ozy izy ny teny frantsay, ho an'ny firenena, ho an'ny taranaka, mananjanaka, manataranaka, tsy ho an'ireo fotsiny, fa sika rehetrarehetra reo ianareo zany zanaka. Ho anareo nanaovana an'izao. Ka raha ohatra te hitady raharaha miaraka aminay dia ndao miaraka indraindraikitra, ndao miaraka izoro, fa isika rehetra miaraka amin'ny vokatrio. Raha ohatra ka isika rehetra tapa-kevitra amin'izany, tadidio tsara, mahomby ny fikaonandom-pirenena, mahomby ny fanavozana, isika rehetra ny mahomby ary mandresy amin'ny zavatra izay ataontsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Fa raha tsy mandraindraikitra dia tadidio tsara zany, fa raha sanatry mivava nefa tsy alternative zany, tsy choix zany, mahomby ny fantatra hoe vita tsara ny fikaonandom-pirenena, tena hoe mandray andraikitra sy mandray anjara daholo ny rehetrarehetra, dia rehefa fanena ny herinandro raha mbola men'Andriamanitra aina, dia efa nena hoe isika miaraka nanao ny fanavozana, nanangana ny 5e république dia hiary izay akilo izay azo mandritra 5e république izay. Zay aloha ny azo valiana, meko ny hiazo tale hiary moa zany ny fitenenana izy araka teneko teo izy ary hoe aloha izy mipresente ny tenany a dia veninareo izy vary. Misaotra Ramatoa misy mpanjakana nan'ilay fivolanana. Miala tsiny moa raha man'ilay fivolanana eto fa hitako misy olo materaka an-tegna eto zoky, misy ray aman-dreny ka ialana ny tsiny zany an-tegna tsy ndraiky ny pape tsiny eto fa ialana. Ary igny aiza moa tsiny atao an-danitra agny zao fa miakatra agny Elon Musk mandefa projet spatial agny ka defa ialana ny tsiny zany. Ny zaza mivola moa Iarona Antoine agnarako tale mandrindra ny fikaonandom-pirenena ao amin'ny ministera mpanjakana. Mikasika ny lalana moa zany hitondragna ny ministera mikasika ny fikaonandom-pirenena moa zany ao anatin'ny mpanatanteraka ny ministera dia manaraka ny politika ankapobeny fanjakana. Misy an'izay ao. Dia ao anatin'izy ao raha fintiniko ny hiraka moa zany dia hoe mikarakara isika fikaonandom-pirenena crédible. Izay teny rehetra moa zany dia miroso makany ny fifidianana. Ka hosinganiko manokana aloha zany dia hoe fikaonandom-pirenena. Fintiniko zay dia zay vao afaka mamaly ny fanontaniana teo zany misy fanontanianan'ny prince, misy fanontaniana boka Amerika agny dia ny amin'izao amizay anatin'ny sika zany amin'ny fanomanana ny fikaonandom-pirenena. Nisy ilay hoe savaranando, fikaonandom-savaranando natao tanaty faritra folo
Misy an'izany tany Tiebo tany, Manjenga, nisy moa tany Ambositra, nisy ny tany Fianarantsoa, Tamatavy. Reny zany dia hoe savaranandro. Inona moa nanaovana anazy reny? Tsara mariana agnatentsika eto misy zaka roa zany mila avatsy. Misy ilay hoe fikonan-tom-pirenena, zany hoe manome tsetrany vahoaka tsirairay korana zany. Fa mialohan'ny afahana mikarakara ilay fikonan-doha, tegna fikonan-doha mihitsy, dia misy ny fa maritana ny fomba agnanaovana ilay fikonan-doha. Méthode moa zany izy. Reny tanatin'ny savaranandro reny nahitana hoe taony pirame raha nandeha zany tanatin'ny reny savaranandro faritra folo reny dia tena mizingizy moa izay olo mandeha fitenena atombohy amin'ny fototany aty korana aty dia mba miakatra zany amin'ny commune, miakatra amin'ny district, miakatra amin'ny faritra, zay vao aty amin'ny siège national. Zay aloha zany raha ilay dingana atao amin'ny fomba. Mbola agnatin'ny tsy ministera no tena zany fa le olo mandeha fitenenana tanatin'ny faritra folo anisan'ny nahitana izany hevitra zany. Mandeha koa ma zany ny mikasika ny eto zany dia miditra tsikelikely amin'izay zany mandeha amin'ny famalenan'ny fanontaniana. Raisiko manokana ohatra zao ny prince teo hoe atao akory ma ireo mpanjaka bro, atao akory koa ma ny volagniny teo hoe ny télécommande alefandreo io atao akory télécommande io. Rehefa atao anatin'ny fanomanana zao fikonan-doha zao dia misy ny famakafakana atao araka ny lazain'ny ramato misy mpanjakana teo manao cartographie acteur dia hitaloha zao misy mpanjaka amin'ny faritra sasatsasa. Raisitsika ohatra ny hoe Menabe zao ahitana ny mpanjaka ao, raisitsika koa mandeha Boeny ety misy koa ao, Ambilobe ao misy mpanjaka ao. Ka agnatin'ny reny misy ny cartographie acteur reny ahafantarana hoe rehefa mandeha ny fikonan-doha zany dia ireto acteur reto dia ampidirina agnatin'ny fitaritana ny fikonan-doha pirenena. Mais araka ny tenenina teo zao raha Antsiranana agny na Majunga ao, eo ny FFKM mety miara mitarika, fa raha Antsiranana sy Majunga ao, ilaigna ny mpanjaka, ilaigna ny ro silamo aby mpiara-pretendazana amintsika reo, ro manana mosquée ao. Raha antegna zao mandeha faritra Boeny, mahita moa antegna isy atao tsy maintsy mandeha fa antegna boka amin'ny avaratra ny rehefana iny, rehefa fanompoly reny raha mahita marobe ny mosquée koa zany isaky ny reny faritra reny. Ka ny fikonan-doha pirenena dia tena mivoy tanteraka ny inclusion sy ny neutralité. Tsisy ny olo-pirenena ahilika rehefa olo-pirenena malagasy izy dia omena setra afaka manome. Zay le fomba agnatanterahana ny fikonan-doha pirenena. Mikasika ny melaka teo hoe akory ma zegny atao avatsika agny, an-tanàna agny ma zegny karakory agnanaovana loha agny, hoe raha andatsahana korana zegny rô boka aty korana loha hevitra raiky iresaka lalam-panorenana mety tsy hainy loha zegny namantsika boka melaka teo, fa ty koa misy fomba raiky ahafana mampiakatra hevitra boka agny. Hevitra izy ty zany mbola anaty fandinihana ara-teknika hoe raha ohatra ndraika fanontaniana napetraka aminazy hoe ino ma mandeha amin'ny fiainanao sy ny fiainam-pirenena, ino no tokony hatsaraina, dia ino no vahaolana arosonao mikasika ny fiainanao sy ny fiainam-pirenena. Raha zay zao afana mandray ny hevitry ro pretendazana amintsika agny amin'ny fokotany agny. Manomboka hevitra iny anjarantsika mametraka ny logiciel, eo moa tanora zay misy avanana amin'ny algorithme, avanana amin'ny intelligence artificielle mametraka logiciel afana rehefa misy hevitra maromaro zany miakatra amin'ny fokotany ao dia ao misy synthèse atao. Zany zao fomba fiasa mbola anatin'ny fandinihana tsara mihitsy amin'ny fomba andraisana fampandraisana anjara reo olo-pirenena agnatin'ny fokotany amindreo. Ka aza manatsika hoe le loha hevitra zany hoe tsy ho hain'le olona fa misy fomba anankiray koa isaritatsika ny hevitry le olona manonga boka agny. Aza dimy koa fa misy koa ny seta ataontsika hoe ny sectoriel, ny acteur sectoriel isaky ny seta. Reny efa misy manao assise zao ny amin'ny lafiny toe-karena voatsela iny, ny fizahantany fa nagnano assise nationale reo.
ny reny koa ambonina aby reny satria reny afaka resika koa ampidirana aty anatin'ny hevitry ny fikoanan-dokom-pirenena miampy ny vahoaka isaka vokotany sy ny tariny aby. Izay mikasika an'izay zany dia misokatra ny ministera ao anatin'ny fikarakarana ny fikoanan-dokom-pirenena raha misy télécommande aby any prince zay vonona foana io fa zay tsy vahiny amin'ny resaka amin'ny fomba moa zay antegna boka amin'ny varatra andrefana iny dia misokatra zay miaino daholo misy papa zay amin'ny télécommande ao zay azafady mitena misy papa fa ka lasa adevitra ny tanora moa izy ty tafiten'ny voambola tanora koa ny tena zay no mikasika reny fa omeko ny namako tale namako io zany fitenenana ndraiky mikasika moa zany am'izay fampiakarana ny tonetsika zay mankasitraka mankatelina misaotra nareo ny tanenana. Tsika rehetrarehetra jediny fesona fitany avana makasika ny fanohanana ny fikoanan-dokom-pirenena le atao hoe toerana gasitoerana vahasa fotsiny le izy fa miainga teny akianja teny dia voantsy fotsiny anao an'ity azy ty dia vonina hitondra anjara biriky zay anao. Ny misy fantanina mipetraka teo mahakasika hoe kaondotsika dia amoaka fehevitritsika dia reny veo voatahiry sa verivery fotsiny. Ny anisan'ny kaonandoha zao zany efa ao anatin'le kaonandoha ny fomba ampiakarana ny hevitra, hitehirizana ny hevitra, ahafantarany pirenena avy any fotany miainga avy any fokotany hoe ino le hevitra tonga teto dia ny kaonandoha tato izy dia nanapahany hevitra rehetra dia nykeny rehetra izy miakatra tato dia nykeny rehetra indray izy miakatra tato dia mandrapatonga ny fikoanan-doha nasionaly zany zay le hoe famoronana an'le hevitra. Ny tena malinan'izay angambany le atao hoe fangarahana atao hoe manomana fomba amoahana an'ireny hevitra sy feki-hevitra reny isika zany isanambaratonga ahafahan'ny olo-pirenena mifantatra hoe ity hevitra ty mivadika inona, ity hevitra ty mivadika inona, taiza aiza no nanapahany rehetra hevitra ahafahany miakatra. Ary ny tanjony mianjara asa ministera zany mandrapatonga ny fiafaran'ny fitomponany atao hoe transition ity dia amondrona ireo hevitra ireo hivadika atota-kevitra angezabe anankiray. Izay atota-kevitra angezabe anankiray io zany no hiaroavana iangana anaovana ny lalam-panorenana izay mety ho lalàna hafa mety tsy hoe mety moa zany zay lalàna rehetra mety hifeny firenena ao amin'ny repoblika fahadimy. Dia ireny rehetrarehetra reny zany ahafantarany tsy very izy reo atota-kevitra mpamratra io ho hitantsika rehetrarehetra ho fantatra hoe aiza ary iny no atao hoe balizy ve sa atao hoe tondrosotra afantarantsika hoe ireto le voantona rehefa tonga ho arinao mety hisy zay moa le hoe ho ambenana ho tandrovana ny azosika rehetrarehetra mandritra nyity fotoanany fikoanan-dokom-pirenena atao hoe fotoanany fanavaozana ity zany hoe reo atota-kevitra rehetra mahakasika ny fanavaozana dia ho hitantsika any ary ho arovana rehefa tonga koa ny repoblika fahadimy sy izay toyany rehetrarehetra ao satria da ny tokony misy zany ty fikoanan-dohantsika ity nisy filazany ramatoa misy mpanjakana teo hoe itsika hatramin'izay tsy nanana atao hoe vision vina lavitra hoe ohatrany ahoany ty fireneko ty amin'ny enimpolo sy roa arivo na amin'ny fitopolo sy roa arivo fa to ny manisan'andro rehefa manahirana atsika na dia ny sakafo rapitso fa ity zany no ity fikoanan-dokom-pirenena ity no ahitantsika zay hoe izotra aiza ny firenentsika amin'ity fotoana maharitra manaraka ity dia hotehirizan'ireny atota-kevitra lehibe reny rehefa ho vita ny fikoanan-dokom-pirenena tsy angana nalaparenena sy rehetra fa mety hifeny firenena. Ny zavatra nampiko anazy fotsiny tsara tenena hoe ny tematika rehetra ny zavatra lohahevitra rehetra zay hoentiny volana tematika no hoentiny ministera-mpanjakana fa arakaraky ny filana isaky ny faritra na commune na fokotany arakaraky ny fangatahana satria mety tsy akasika na ilay malinan'le toerana koa le zavatra ho tenenina ohatra resaka hoe tematika politika zany
manakambara be dehibe rehefa eto tamina rivo renivohitra na tamina rivo sy ny revolim-paritany rehetrarehetra makasika an'izany politika zany. Ahoana statut politique, statut ny parti politique, inona ny anjara ndraikitry ny parti politique ny atao politika hatramin'izay, manino ntsika hatramin'izao mbola ohatr'izao, manino mbola be dehibe ny olona tsy mifidy rehefa tonga fotoam-pifidianana satria tsy navita ny asa ny atao politika. Maninona ny olona tonga abstention ambony be rehefa tonga ny fifidianana satria tsy nanao éducation politique araka ny tokony izy ny parti politique. Fa rehefa misy fizarana toerana dia miazakazaka daholo, rehefa misy fiovana mpitondra ohatra an'izao dia miazakazaka daholo amoaka an'izao sy zao. Dia zay makivy ny olona hoe rehefa nanao réconciliation nationale na dialogue national hatramin'izay dia tsy niresaka zavatra hafa sy ny politique. Anao accord politique dia fizarana seza dia eo daholo, raisy-potsiny eo daholo izay mitolona rehetrarehetra. Tsy izay intsony le ataontsika zao. Efa tsy izay intsony. Tsy resaka accord politique no atao. Iresaka momba ny thématique politique fa iresaka thématique économique, thématique sociale, thématique mety misy zavatra tsieritreretina akory fa nangatahan'le olona amin'le toerana dia tsy maintsy dinihana ny anaran'le izy. Sotra tompoko. Mankasitraka indrindra fetivetikely ho fandaminana ny fametrahana fanontaniana ny information azo moa zany dia hoe nefatra sasantsika zany tsy maintsy farany eto dia fanontaniana anaky fito no raisitsika zao a dia reneko dia ahoana ny ataoko reto azafady expérience moa ny anay no ataonay satria efa nanao fotoana mipasika maro a. Aleo le olona aloha metraka fanontaniana satria mety misy olona zavatra anankiray le zavatra ofera dia aleo aloha metraka fanontaniana dia aveo dia mitohy mamarika anankory zay vao dia tsy mamerina le zavatra efa mivaliana tany anankiray foana dia mba mamesehitra n'le hafa mamiteny. Feranao fanontaniana ray isan'ny olona zany le izy aloha ka amin'izay mba tsy miverimberina ny fanontaniana dia mampetra aloha tsika azafady. Aleo tonga dia oaty dia aleo mba mijanona atreo amin'ny farany io mametraka fanontaniana. Fanontaniana mametraka reto satria tia moa zany tena lalana hoe mba anisany mampanahy sy mampatahotra ihany. Voalohany aloha dia ny hoe manahoana tsara ny fizarana andraikitra eo amin'ny ministera miandraikitra sy velina ny fanavaozana sy ny FFKM ohatrany mahatsapa hoan'izay fa misy zavatra mifampitsapaka aminareo a. Ny anapiko an'izay dia hoe manahoana lalana itondràna le izy efa teny moa ianareo teo hoe miainga amin'ny fokotany mandeha amin'ny commune sy loatran'izany fa ny tena tianay ho avotra dia ny hoe vanim-potoana ohatrany ahoana ny eto amin'ny fokotany ty mety hoe fa misy calendrier afaka ambara ho amin'ny mpanatrika ave androany hoe ohatra hoe volana février tsika miainga eny amin'ny fokotany volana mars io efa eny amin'ny commune sy loatran'izany. Dia ny fanontaniana farany dia miantso moa nareo teo hoe ndao isika andray andraikitra ndao hiaraka anao ny fanavaozana eto ny tanora dia tena efa vonona andray andraikitra saingy le andraikitra mazava omena ny tanora mihintsy no tsy misy. Inona le andraikitra mazava zay ne matoa mijoro manao an'izao zavatra zao a dia zay ny anton'izao olona eto dia zay indrindra ny hoe inona le tena andraikitra mazava omena ny tanora anatin'izao fanavaozan'izao. Tapitra ny fanontaniako eny ezahako ezahana fitinina ray minitra le fotoana zava-tondrina satria tsy maintsy miaraka amin'ny sary tsika amin'ny efatra sasany zany eo tsy communautaire zany eto aminareo ahafahanareo mahita hoe mihoatra satsia le izy dia mamaly an'izay nao
Mankasitraka indrindra ny fotoana koa madama ministra dia mankasitraka anao nanozonatra ny tanora androany. Mahabe ny fanontaniana tianao mipetraka par rapport amin'ny haingotra rehetra nantsikinao tany amin'ny tanora teo. Saingy anankiray important indrindra no anontaniako. Karazana fanontaniana kabary mampieritreritra ihany izy ity fa tsy dia tena hoe fanontaniana loatra fa manentana anao hitsakatsaka n'ity zavatra ity aiza le anao amin'ny mamalagasy anao satria mavesatra be ny espoiranay aminao vehivavy mpanao politika. Raha resaka parité de femme dia afaka mijery anao eto manahoana ny toerantsika vehivavy. Misy izy ianao hoe vonona ve isika malagasy sa tsy vonona? Amaly anao tanora sady renim-pianakaviana satria efa zokony ihany dia tsy vonona isika malagasy. Manino isika no tsy vonona? Tsy vonona isika satria potika ny éducation ka melohan'ny concertation nationale izay tsy nitsindriana dia tokony izy ny conscientisation ka eo no angatahany tanora ny andraikitra. Avelao zahay malagasy efa mifoa andeha hamono namana hafa mba tsy ho karazana hoe atteinte à la sûreté de l'État. Merci madame. Alifany ianareo koa mpamorona ny réseau social antsoina hoe visiteur zay. Efa firenena 10 zany mampiasa azy visiteur izy dia tsy resaka zay fa le resaka teknika le fandresahanareo rena efa nanananay ao ampisaoma efa ela be. Misy application efa miforonay tao ampisaoma zany hoe azontsika ampiasaina akana ny rehetrarehetra any amizay rehefa manana telefôna zany ianao dia azonao atao fotsiny tonga dia manoratra ato am'le application dia angonina anatina base de données le zavatra dia hoentina any amizay tompony andraikitra zay mila fa afaka micontacte ny SG anay ao ampisaoma fa efa manana vaolana mihitsy zay efa ela be izy sotra tompoka. Fanontaniako zany eto hoe aiza ho aiza le fisaoranareo amin'ny fanavaozana an'ireo tanora rehetra mitolona sy ireo tanora rehetra eto Madagasikara satria moa koa zahay mitolona dia tsisy asa zay rehetrarehetra tanora rehetrarehetra tena tsisy asa izahay dia manaraka izany misy dingana nefa rehefa azo atao tsara tsy haiko raha horaisinareo ny fambolena na amboly daholo atsika eto Madagasikara dia tena azo atao zany. Ny fampidirana fitaovam-pambolena tena mba esorony taxa atao sy mba hanantsika fitaovana tsara fa tsy ho angady foana no ampiasainy le ambanivohitra eny. Dia manaraka izany ny resaka intelligence artificielle sy ny robotique mba manokafy centre d'activité ho an'ny siansa satria ny siansa mivoaka eto amintsika taratasy no misy ny fahaizany fa any anatin'ny lohany ihany misy fa tsy afaka ataony ninino. Sotra tompoko. Ministra Tolamaina Ramaravson olotsotra fanontaniana amin'ny mpikambana amin'ny gouvernement tanao aloha vonona tokoa ve ny fanjakana anao an'io zavatra io satria mijery amin'ny budget le ministère tantarinao dia le izy kely indrindra dia natsivika teo ihany hoe mety isy RFR fa tena izy ve le RFR satria tamin'ny heritaona mbola député anao nahita fa tsy isy RFR dia arty hoe tena izy. Fanontaniana faharoa ahoana ny herintsika isika miasa satria efa inclusive dia zavatra ao atao izy ianao dia mba tafiditra ao zany inclusive dia ahoana ny herintsika hiarovana an'io raha ohatra misy tsindry avy any ivelany na misy concert misy ate ataony antoko politika sy ny sisa hiteraka politika akoatran'le zavatra dia mety andravan'io zavatra ataontsika eo. Ohatran'ny atramizay zany mety hosiva dia izy ohatra hoe nisy lalam-panorenana zao taloha dia rehefa nisy tsindry avy any ivelany hoe nini dia lavon'ny tonga dia tao anaty lalam-panorenana nisy hoe malagasy afaka rotsaka fa nisy hoe nini dia nisy tsy afaka rotsaka dia ahoana zany fomba hiarovantsika raha ohatra
atsika eo dia misy tsivana Arthur, président-ny servir madame Nandjikofa, miaraka madame ministre, miaraka antsika jiaby. Dia zavatra teneniko zegny mahakasika ny fampianarana. Matotsika mifoa efa nisy fianarana natao. Fa ny zavatra mahagaga zegny tokony hoe angatako madame ministre mety izy nao atao anatin'ny làlam-pahamelona izy dia mikasika fampianarantsika zegny hoe savoir comprendre anatin'ny izy fa tsy pour répondre. Satria inona zava-misy maro antsika anao madame ministre député jereo député tsy koa film amin'ny teny français mody nataoko fanalamina tsotsory foana dia mikazominaina hoe ty misy question adaladala fa manina zany fa dia insiste terminal tsy maintsy teny français couramment satria le programme tsy mety inona le mahatonga le tsy mety izy zavatra hoe apetraka fo le programme nefany tsy afahantsika mamaly français zay no tiako teneny mankasitraka Madame la ministre, Jean-Claude, vice-président de la génération Madame Rectre. Fanamarina avion fantanina mandeha. Voalohany raha mahita filaharana ity dia be dia be ny fantanina tokony hipetraka zany. Ary tsy eto Antananarivo ihany fa manerana Madagasikara. Manaraka an'izay, zofototra no takiany. Aiza ataon'ny fanavaozana no ahafahana mametraka hametrahana tsara ny famahana io olan'ny zofototra io. Zay fampitanina anankiray. Manarak'izay, inona mampiavaka ny fanovana tamin'ny 2009 sy ny amin'izao. Dia tena hipetraka marina ve zay fanovana zay sa mbola fisarotsariny ihany noho Madame la ministre, amin'ny ministre ny fanavaozananao. Hatraiza ny fahefana nananao amin'ny ministra rehetra manodidina satria ianao ny tokony andraikitra voalohany amin'ny fanavaozana Madagasikara. Iresaka fanavaozana isika. Mbola eo toko le mafia karana voalohany amin'izany ho an'ny économie Madagasikara sy no vazaha. Siravony fotsiny tsy isika malagasy ny tokony siravony mirentsina. Hatraiza ny fahefanareo amin'ny zao mafia eo. Manaraka an'izay amin'ny fanjakana, amin'ny asa fanjakana rehetra mbola misy ny responsable corrompu manerana ny fitondrana. Hatraiza ny fahefanareo manedaka amin'izay satria tokony hiaro reny. Manaraka apetraka tokony méritocratie, ny attitude sy ny compétence ny tokony andraisana olona hiasa fanjakana. Ny azomanga ny Madagasikara raha ministra za dia mangataka eto hoe amin'ny fanitanana zany ataon'ny FFKM sy nareo amin'ny fitondram-panjakana dia avy ety ve no makany amin'ny fokotany sy ny commune ary ny district sa efa tonga dia efa misy olona tsy etanina tsony any amin'ny fokotany sy ny district ary ny commune zay zany Yatsiny président du FTMFM. Tonga dia mahitsy angamba ny resaka eto ary tsy fanafisafotsika eto. Firenena laika amin'ny resaka eto. Ka aoka ho tandrovina zay zavatra zay fa zay le principe misababaka, zay le principe sadasada ohatran'izay mampientika ny firenena ty hatramin'izay. Ny musulman, ny chrétien no firenena be mpanaraka indrindra eto an-tany. Faharoa musulman. Ka raha resaka amin'izany tsika lasa tantara be fa matoa ny malagasy ny safidy hoe laika le firenena dia laika zay. Aoka hipetraka amin'izay. Faharoa manaraka an'izay raha misy raha zao vitesy zao telo volana zay telo volana amin'ity mois de janvier ty ny tantananao ny départementana ministère. Mahitsy ny resaka hoe raha misy ministra tsy mahavita miasa dia ianao tompoko anisany.
no miantony tsisy zavatra concret reo tanorany tolonareo no nanina nidina andalambe nitaky an'izany fanovana zany efa anao voadininy ao akasitraka Saudara Monsieur Paul Marcel, président national de génération Mandaï. Ama ministre Pandakananau, madame le ministre, Minop, Naknamon Zapatari. Yasri Shea, Fuzmi, Kibatari, Namanabi, Fat, it is Madagascar, if I'm here in France, I see, Ari, American, Manana. Aikan, matpaika ve ny fanjakana le ady seza eo ihany ny ady ny fahatrana mety eo ihany fa atsika eto rehetra zany fa ity hoe ho atsinanitra sa ho any andrefana sababaka eo fa rehefa ela ikompona ihany sora Jacques, président national Serbie madame fantanina voalohany madame le ministre misy olona tsy vonona ary mametraka olana amin'ny fametrahana ny fanavaozana sy ny fanaovam-pirenena izy ireo olona reo izy ireo vondron'olona reo fa ifanaveza no afahany manelingena ny tolona nataony vahoaka malagasy raha izay faharoa efa nisy fanokafana taria amin'ny CCI vato makasika ny concertation nationale fanomboana iny efa niteraka resabe le izy nitariny FFKM tamizay tamy tenanay de zao tsika mbola io isisika ndray mandeha koa ampitika ny hoe izy any mitary ina le tena mahatonga zay zavatra zay sao de ho very an-damany lay fotoanandoha ataotsika satria manomboana iny eny mitabataba tanaty réseaux sociaux tanaty fiarahamonina ta média farany Madame le ministre, responsable de météo, c'est le vice coordonnateur général de la sécurité pénale. Et maintenant, nous avons corrompu, nous avons des nominations, il y a une corruption, nous avons amené la nomination, nous avons mis une théorie de complot dans le politique, à ce moment-là, nous avons les concertations autour de ce qui est bien, il y a un tableau de responsabilité quand même.